mahatoky amin'ny fanekena. Mahatoky amin'ny fanekena. Miara-banao indray ry mpiaino malala amin'izao andro fahadimy sady izao amin'ilay dia ara-panahy izay iarahantsika amin'Andriamanitra, mahatoky amin'ny fanekena. Androany indray ny zanatoa hevitra dia hoe Andriamanitra no miay izay ilainao. Andriamanitra no miay izay ilainao. Misy andininy anankiefatra ireto izay manam-porofo fa tena miasa mikarakara antsika tokoa Andriamanitra. Ny voalohany dia hitantsika ao amin'ny Filipiana 4:7-10. Filipiana 4:7-10 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitro hatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary Andriamanitro hatanteraka izay rehetra tokony ho anareo. Mahafinaritra, mamy izany tenin'Andriamanitra izany. Ary engane ho tanteraka aminao tokoa izany tenin'Andriamanitra izany. Korinthiana 2:7. Korinthiana 2:7. Fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika, fa na dia nanan-karena aza izy, dia tonga malahelo noho ny aminareo mba hampanankarena anareo ny alahelony. Mahafinaritra ny fanoloran-tena nataon'i Jesosy Kristy. Nandao ny lapan'ny lanitra izy, ny hareny lanitra manontolo, ny voninahitry ny lanitra, ary tonga teto ambonin'ny tany izy, ary na dia izay nasiany lohany aza dia tsy nisy akory mba hahatonga antsika kosa hanankarena ao amin'i Jesosy Kristy. Tokony hankasitraka an'Andriamanitra isika ny amin'izany soa rehetra nataon'i Jesosy ho antsika izany. Korinthiana 2:7-10. Korinthiana 2:7-10. Ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hananareo ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra, ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra araka ny voasoratra hoe namafy izy, eny nanome ho an'ny malahelo izy. Ny fahamarinany maharitra mandrakizay, ary izay manome vo ho an'ny mpamafy sy mofo hohanina dia hanome sy habe ny vo hafafinareo ary hampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo. Dia hanankarena amin'ny zavatra rehetra ianareo ka handroso amin'ny fahafoizana izay mahatonga ny fisaoranay an'Andriamanitra. Ny zavatra ataon'Andriamanitra antsika dia manampy antsika mba hitombo, ary rehefa mitombo manankarena amin'ny fahasoavany, ary ihany koa mandray ny fitahian'Andriamanitra, satria ho tahian'Andriamanitra ny voafafy, ny mofo hohanina, ary hampitombo ny harenantsika izy ary hanome izay onony, dia antsoin'Andriamanitra indray sika hahafoy, ary izany fahafoizana izany dia fisaorana sy fankasitrahana ny fanambiana n'Andriamanitra. Tsy navelan'Andriamanitra naoviana, tsy hanana porofony fitiavana isika tamin'ny nanasoavana itsika. Hazon'ny fikarakaràn'Andriamanitra sy tohanany heriny amin'ny fotoana tsirairay lalovantsika isika. Fenony sakafo ny latabantsika, omeny torimaso mamy sy famelombelomana isika. Isan-kerinandro dia omeny sabata isika, mba hialantsika sasatra amin'ny asantsika eto tany, izay mandalo sy hankofantsika eo aminy ao amin'ny tranony. Nomeny antsika ny teniny mba ho fanilon'ny tongontsika sy fanazavana ny lalantsika. Hitantsika ao anatin'ireo takila masina ireo torohevitry ny fahendrena. Ary arakaraka ny anandratantsika ny aminy ao anatin'ny fibebahana sy finoana ny fotsika no hanomezantsika ireo fitahian'ny fahasoavany. Ambonin'ny zavatra hafa rehetra ny fanomezana lehibe indrindra dia ny fanomezana ny zanaka malala an'Andriamanitra izay hikoriana ny fitahiana rehetra ho amin'izao fiainana izao sy amin'ny fiainana ho avy. Nosoratan'ny Ellen Gould White ao amin'ny boky Conseil à l'économe ka ny pejy 20. Ry havana malala, tsy misy afaka hiteny milaza fa tsy misy Andriamanitra, tsy misy afaka ilaza fa tsy tiantsika Andriamanitra, ary tsy miasa, tsy mikarakara antsika Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia mandray an-tanana tanteraka ny amin'ny fikarakarana ny asan'ny tanany. Itsika dia asan'ny tanan'Andriamanitra, ary karakarainy sy ahiny mihoatra ny hikarakarany reny ny zanany.
aoka ianao hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fanambinany sy ny fikarakarany hatr'izay. Ary isaora izy satria ny lasa dia pirofo fa mbola hiay ianao izy amin'ny ho avy. Misaora an' Jesosy izay tonga nahantra mba hanavotana antsika. Aza mangataka na inona ianao anio. Aoka ianao hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fanambinany sy ny fikarakarany hatr'izay. Aoka ianao hisaotra azy satria ny fahatongavan'i Jesosy teto tany dia pirofo fa mbola hiahanao koa izy amin'ny ho avy. Misaora an'Andriamanitra, misaora an' Jesosy Kristy izay tonga nahantra mba ho fanavotana antsika. Androany dia aza mangataka na inona eo amin'ny fiainanao ara-nofo fa aoka ianao hidera an'Andriamanitra, hisaotra azy satria tsara Andriamanitra sady mpanao ny tsara izy. Hitahy ianao anie Andriamanitra.